Faly miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fotoana izay ifampaherezantsika izao isanandro sanandro indritra mandritra ity herinandro izay misokatra ho antsika ity indray. Ary satria mandritra izany herinandro izany dia iorina ao anatin'ilay fotokevitra izay hitantsika ao amin'ny Timoty 2:1 ka ny 2:12 isika dia ilay manao hoe fantatro izay inoko. Noho izany dia iroso landalina kokoa eo amin'ny fanandramany fiarana amin'Andriamanitra isika izany. Alohan'ny tena irosona amin'ny ty fotoana voalohany ity dia tiako ny anasanao mba ivavaka fa misy vavaka zay hotononona asaiko ianao iombona amin'izany vavaka izany. Isaorana iatrany ianao tompo ny amin'ny zavatra rehetra, mangataka famelan-keloka izahay, manokatra ihany koa ny teninao fananao masina ny elo lalana ny mponay tsiraray avy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fantatro izay inoko. Izany fotokevitra izany izay fanandramana iarahantsika amin'ny alalan'ny fomba izay nitondran'ny Paoly apôstôly ny fiarana amin'Andriamanitra dia ahitantsika ireto lohahevitra ireto. Marina moa fa ity fotoana izay iarahantsika eto androany ity dia fampidirana ihany, afahantsika mahazoazo an-tsaina manao hoe inona avy moa ny lohahevitra mety ho hitantsika izay anarahantsika ny lalan-tsaina ny amin'ny fiarahantsika eto. Ho hitantsika voalohany amin'izany ny hoe mahita ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra fitiavana. Ahoana tokoa moa no ahafahantsika mijoro ary mizotra amin'ny alalan'ny finoana ny amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra raha toka voadingana ny amin'ny toetra n'Andriamanitra mahafitiavana azy. Ahita ihany koa sika ny amin'ny hoe Andriamanitra ilay tsara, izy irery no tsara. Ahita ihany koa isika ny amin'ny hoe mahita n'Andriamanitra na dia tsy hitany masontsika aza, ary mahita n'Andriamanitra ihany koa ilay atao hoe Andriamanitra fanahy nefa misy. Hojerentsika ihany koa ny amin'ny hoe mivavaka amin'Andriamanitra ilay mpiaino vavaka, ary mahita ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ilay Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka. Izany lohahevitra izany raha notononona teto tamin'ity fotoana voalohany ity dia anamafy ny fijoroany ny finoantsika mamikitra amin'ny mahandriamanitra n'Andriamanitra. Koa manasa anao ary satria isanandro zany dia hitaiza ny fanandraman'ny finoantsika, ny fiarahantsika eto, ary mifampivavaka isika mba ho alamin'Andriamanitra ny fotoanantsika. Afahantsika miaraka eto mandritra ny fotoana tsy lava izy io fa fotoana fo ihany eo amin'ny 15 minitra eo na mihoatra kely fa ny tanjona dia izao: mandroso isika ao anatin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra mba ahafahan'ny finoantsika miorina, ary ny tanjona moa dia ho amin'ny fiainana mandrakizay satria mandalo ny fiainan'ny fibebahana isanandro sanandro isika miaraka amin'Andriamanitra. Tiako ny tondram-bavaka izany fanandramana mandritry ny herinandro izay arahantsika izany, ary ho fanandramana mitohy tokoa ne zany satria raha maritra ny herinandro isika no miaraka amin'izany lohahevitra izany dia tsy hoe kory mifarana eo ny fanandraman'ny fiainantsika
fa indrindra ny fanandraman'ny finoana dia toy-hatrany. Koa manasanao indray ary aho fa isy vavaka izay ho tonona ka iombona amin'izany vavaka izany isika. Isaoranay tompo ny fahafahanay mbola manana tompo havelomana. Fotoana izay ahafahanay mampitombo ny fafahana mamikitra aminao amin'ny Mahandriamanitra izay tompony ny fiainanay, tompony ny finoana ihany koa. Ahafahanay mianatra isanandro sanandro, mampifantoka ny fijerinay tsiraray avy eo aminao ilay Andriamanitra fitiavana. Apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny herin'andro izay ho diavinay, ary izany dia hanampy ny fanandramanay itoy hatrany amikitra eo aminao. Petraka eo am-pelantananao ary ny mombanay tsiraray avy fa tononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.